Faly miarabantsika rehetra amin'izao alahady fahaenina manaraka ny Pasika izao. Alahady farana amin'ny volana May koa nefa izany alahady hanomboantsika ny herinandro ny fanahy masina. Kristianina mandeha araka ny fanahy ny loha-hevitra iainantsika. Iderin'Andriamanitra isika amin'ny salamo fahasivy amby valopolo. Salamo fahasivy amby valopolo amin'ny dininy voalohany hatramin'ny fahavalo hovakina amin'ny fandimby izany. Salamo fahasivy amby valopolo amin'ny dininy voalohany hatramin'ny fahavalo ho araha amin'ny hira voalahatra dia ny efatra amin'ny sivifolo amin'ny zato andininy voalohany sy ny fahatelo. Salamo fahasivy amby valopolo masikila nataony entana Ezraita. Ny famindrampon'i Jehovah no iraiko mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izao hotovonana mandrakizay ny famindramponao, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho, efa nianina tamin'ny Davida mpanompoka aho hoe ampitoetra ny taranaka ao mandrakizay aho, ka hanangana ny seza fiandrianana hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary ny lanitra hideran'ny fahagagana ataonao Jehovah, ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olona masina. Fa iza any an-danitra no mitovy a Jehovah, ary iza mizanak'Andriamanitra no manaraka an'i Jehovah. Dia Andriamanitra mahatahotra indrindra amin'ny fiangonan'ny olona masina ary ajain'ny rehetra manodidina azy. Jehovah Andriamanitra ny maro, iza ny mahery tahaka anao Jehovah, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Amen. Sana
mivavaka isika. Nisaotra ny dera ny laza ny voninahitra omenao Andriamanitra. Ianao Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany. Ianao zanak'ondro masina izay namonjy anay. Ianao fanahy masina izay mitarika anay. Eny eo ambany fitarian'ny fanahy masina tokoa izahay. Nanao fanekena taminay ianao tahaka ny nataonao tamin'i Davida, dia fanekena vaovao tamin'ny rano Kristy. Mitahy anay koa ianao, mamindra fo aminay, nitantina anay tahaka ny fanombona akoho ny zanany eo mba amin'ny ela, ka nataona moatra no mitsitsina maro izay. Kodera, laza, saotra, voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Noho ny fitiavanao tao amin'ny Kristy, noho ny fitantananao anay, noho ny fitarihanao anay, narovanao tamin'ny zavatra maro samihafa izay ka tonga eto, ka faly sy ravo manome voninahitra anao. Ko mianto aminao izay Tompo, hatreo feno izao fanompoana masina izao. Mianto aminao izay ry fanahy masina, hamasino ny fotoana rehetra, hamasino izay rehetra mba ho tarianao tokoa, ary indrindrandrindra idiranay amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Ka ianao Andriamanitra tanteraka amin'ny teninao amin'ny olona mivory amin'ny anaranao. Fa ianao manahy masina kosa na masina anay, dia Kristy ny memboninahitra, dia Jesosy izay nampianatra anay hivavaka manao hoe renay azananao. Omasinanao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao hoe tiatany takany any an-danitra, memenan'io ny anasaza anay, ary mamenany kay, tahaka ny amelana izay mety taminay, aza mitonanay amin'ny fampanahy, manafary amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka isika hiomana amin'ny liturjia amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira voalahatra. Zay amakina sy andrenesana ny vaky ny soratra masina tsika ry havana ka ny ao amin'ny testameta taloha ny ao amin'ny Samuela faharoa toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Samuela faharoa toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no farateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanak'i Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voaositry ny Andriamanitra Jakoba sady mpanao fihirana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy, ary ny teny no eo ambanin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe, endy, ny vantilampin'ny Israely miteny amiko hoe, endry ny mpanapaka ny olona, marina izy sady mpanapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavany maraina, raha miposaka ny masoandro dia ilay maraina tsy misy rahon'indry, ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manarakara ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra vanitaranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra, moa tsy ampitsimoy ny va, fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo arina,
fa tsy azo raisiny tanana izy. Ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zara-defina ary hodorana amin'ny hafa avokoa amin'izay toerana irendry. Toizantsika ny famakiana ny soratra masina arak'izay hitantsika eo amin'ny Galatiana. Galatiana 5 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 2:20. Galatiana 5 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 2:20. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hantanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohatra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna, fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fitsangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, famonoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, famorom-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahanonam-po. Tsy misy lalàna manohitra zany, fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriany sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy handrany tena foana ka ifampiaiky sy ifampialina. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny Matthieu 12 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 30. Matthieu 12 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 30. Rehefa hitantsika izany dia ndehantsika hisangana hamaky ny filazantsara. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady zamba no mona, dia nosotraniny, ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, moa ity va ilay zanak' Davida? Fa noho ny ren'ny fariseo izany dia hoy izy, tsy misy hamohan'ny lehindy ny demonia afa-tsy Belzeboba, lohan'ny demonia. Ary Jesosy nalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy, ka ahoana no haretany fanjakany? Ary Belzeboba no hamoahako ny demonia, iza kosa no mba hamoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery andrombany entany, raha tsy afatiny aloha ny mahery dia vao andrombany ao an-tranony izy? Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iombona mivavakantsika ry havana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa mbola afaka namaky nandre ny teninao. Ankehitriny izay dia henony hafatra avy aminao izay toriny ny mpanomponao, ka ny fanahinao masina no hanindry ny lelany. Izay vahoakanao koa dia anao no hanokatra amin'ny masom-panahinay ahafahanay mandray marina ny teny fiainana avy aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. 720 ny iraintsika ny laharana.
panahinao amina jamitana Kristo kabatsu mipangeta-etana Kristo kabatsu mipangeta-etana. Mahazo toerana isika ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy ary ny fiadanana izay atolotry ny fanahy masina antsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray. Galatiana 5. Ny fiangonana tany Galatia dia fiangonana orin'ny Paoly ary fiangonana manana ny maizy azy. Nisy olana tao satria le fiangonana efa mandeha tsara iny nisy rejios kristianina na mafy fampianaran-diso momba ny fampiarana lalana jiosy sy ny momba ny famorana ka lazainy zareo fa tsy ampindray le batisa, tsy ampindray ny fahasoavana fa tsy maintsy mitandrina lalana Mosesy ny olona dia tsy maintsy forana ny olona. Fanitsina momba an'izany no niratany Paoly ny epistily ho an'ny Galatiana. Rehefa avy nampianatra momba an'izany Paoly apôstôly dia mamaramparana izy eto. Rehefa nampianatra izy hoe tsinitsinina ny famorana fa ny batisa dia efa famorana ara-panahy dia mamaramparana izy eto milaza ny amin'ny fampiarana. Manao fampiarana zany izy eto mba iainan'ny olona manoloana ny lalàna, iainan'ny olona manoloana ny fiarahamonina, ny fitondram-tena tokony ananan'ny olona. Eto no ny misy le teny malaza hoe mandehana araka ny fanahy. Miverina indroa iza amin'ny teny zany aho. Dia ny anankiray ny vakitsika ny eo amin'ny voalohany ihany Galatiana 5:5-10 vakitsika. Galatiana 5:5-10 vakitsika aminaran'ny toko manao hoe fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filaminofo ianareo. Dia ny manaraka hitantsika amin'ny andinin'ny 10:20. Andinin'ny 10:20 vakitsika indray ny andinin'ny 10:20. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Le mandeha araka ny fanahy dia mandeha ao amin'ny fanahy, mandeha amin'ny torolalan'ny fanahy masina, mandeha araka ny fomba am-panahy, manindry ny lafin'ny ara-panahy. Zay ny dikany. Ka ahoana ny fomba andehanantsika araka ny fanahy? Anankiroa ihany no raisitsika amin'ny ohatra be deaibe ny men'ny Paoly dia ny voalohany dia hoe mila manaiky tsika mba ho tarian'ny fanahy feno nofo. Ny kristianina mandeha araka ny fanahy dia kristianina tarian'ny fanahy feno nofo. Efa nisy amin'ny tambajotra raha tadiditsika ny olombelona araka ny Paoly efa navoaka ny pastera any. Raha veren'ireo vakiny dia milaza voalohany indrindra ny olombelona dia nofo, sarx, chair. Izay le olombelona zany. Olombelona zany nofo tahaka ny hena, tovy amin'ny hena rehetra. Manana filana io. Ny maso dia mila mijery, ny sofina dia mila miaino, ny tongotra dia mila mandeha, ny tanana mila mihetsika. Ary zay ny manahirina amin'izao fiboana zao betsaka ny marary satria zatra nandehandeha nefa tsy afaka mandehandeha dia mankarary. Ka le filaminofo reo zany izy tsy misivana. Zay ny olana amin'ity nofontsika ty. Izy tsy miraharaha hoe avy aiza le hanina. Fa rehefa mofo dia mofo na nalaina tanjoro-diry io na nangalarina tampivary mofo io na nividina tanantsena io rehefa mahazo mofo ivavony dia milamina ny sainy. Tahaka izany koa ny maso. Ny maso dia mila mijery mandrakariva. Mijery fatin'olona, mijery filma, mijery zavatra rehetra io. Ny sofina mila miaino. Raha vao tsy asaina miaino io dia manahirana. Fa izy koa tsy mahay misivana inona ilay henona. Efa nisy olona tany Inde natsanga ny tanana nandritra ny 3 volana mba hanao expérience ho n'izy inona ny tranga tsy nety nidina intsony le tanany dia maty tsikelikely.
lasa ny ala ohatra ny hazo. Izay zany no mahatonga ny nofo mila fehezina. Le nofo io manota hatramin'ny volomasonareo vehivavy mihetsiketsiky dia manota. Misy filana io. Hatramin'ny volondoka hatrany am-paladia zany tsika dia manota avokoa. Ka vokatr'izay zany le fanahy zany manampy anao ifehy nofo io. Le vatatsika zany na le soma na body zany na ny corps de terrain de combat miady ao le fanahy sy le nofo. Ary zay ny dikany hoe ny nofo manotry ny fanahy. Vakitsika ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ahoana ozy izy? Fa nofo manotra ny fanahy, ary ny fanahy manotra ny nofo, ary ny fanotra izy roroa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo. Le combat-ndro zareo zany manahirana. Raha match nul le combat dia mbola vomafy ihany ianao satria tsy matapa-kevitra. Mihenahena ampovoany eo ianao. Zay ny dikany hoe tsy ahafahanareo manao zay tianareo. Mihenahena ampovoany ianareo. Raha ohatra ndray zany resy ianao dia efa resy raha teo. Ka mila mandresy le fanahy, mila fehezina le nofo, mila fehezina le nofo. Ary raha vao tsy voafehinao io dia mitranga reto asany reto. Le filamy nofo io zany miteraka asa. Le masonao mijery zavatra ratsy io, le sofinao mihaino zavatra ratsy io, le tongotrao tsy voafehinao mandehandeha io miteraka asa. Mba vakitsika ny karazana asa tonga eo hoe amin'ny manomboka amin'ny 720 hatramin'ny 120 io. Misy karazana asa zany tsy le besoin-tsika zany miteraka asa ratsy. Ahoana ozy izy? Fa miharihary ny asan'ny nofo dia inona avy? Fijangajangana, falotona, fijejojoana, fanompoan-tsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adilà, fiafina fona, fifampiandaniana, fisarà, fitokona, fialona, famamoana, filalaovan'ny ratsy, ary ny toy izany. Tanareo amin'izay fa misy ary ao hoe fanaovana ody ratsy. Ndray ohatra amin'ilay fanaovana ody ratsy. Ndraindray ianao mijery dia rehefa tafahoatra ny fijerinao, ny fieritreretanao natao hoe vintana. Hoe izay teraka ny izay manko lamody amin'izao hoe izay teraka janoary ihany, only the best sy ny sisa, izay teraka février ihany. Farany le taitra ny sasany izay zany tsy alehany, aloha mba nambomboatra vintana re misisitosy. Aby le fanaovana ody ratsy avy io. Ka ile filamina rehetra io miteraka asa. Avy ny halitra, avy ny fiavina vonana. Le ianao nijery le kapan'olona kiraro vaovao taria teraka fialonana, dia ny isakisaka amin'ny sisiny. Izay le izy hoe mila fehezina io nofo io. Ka ny kristianina zany mila tariny fanahy masina fehiny nofo. Le fanahy masina amintsika zany mila antsika iandany aminy. Zay ny dikan'io. Izy mafehiny io fa mila anao izy andresan'io. Ny fanahy masina nge tahaka ny entraîneur. Ny entraîneur na ny coach zany amin'ny baolina, fa ngazy milatsaka amin'ny terrain, manao ankiandry izy sa tsy manao? Ianao no asainy manao. Tahak'izay le fanahy masina. Fanahy masina dia tsisy dikany aminy ady amin'ireo fa ianao mitariny ifehan'ireo. Ifehan'ireo filanareo ianao. Ianao mitariny ifehan'ireo. Ary zay rehetra manao an'izany hoy izy ahoana maran'le fehezan'ny teny moa? Averintsika eo amin'ny 120. Andininy 120 misy teny amarana anazy eo hoe ary izay toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy voafehinao io nofonao io dia tsy andova ny fanjakan'ny lanitra ianao. Ary io ry havana misy ohatra matsikaiky anankiray tamin'ny andron'ny fanjanahany tany. Lanjaina le vazaha, nona be izy, le gasy moa mafy ozitra dia mbola tsy nona. Rehefa mandeha le vazaha mahita zavatra mitokona ary amin'ny tany ary maintimainty, ohatra ny dubera na yaourt fa izy maintimainty. Inon'ireo izy le vazaha? Dia eo izy ireo hoe vorakankana. Kankana zany manao an'izy ireny tapokona be eo izy ohatra ny tsara tare. Rehefa mandeha mitoerana mamy dia ianao mahita azy. Mandeha loloha indray mahita.
izy le vazaha aloha posy kely ozy izy fa mba hiaka rivotra kely dia ndaniny isy mikisakisaka taminy olona dia nalain'le vazaha le zavatra rehetra io noaminy daholo rehefa noaniny iny tsemboko izy dia nahazoazo aina andao amin'izay ozy izy gaga ry zalahy hoe fa nanina le vazaha minasana tanjaka be indray zay le vavony zay rehefa mahazavatra izy a dia mikalmy izy ao ninina nohaninao teo a nanangalarina iny na inona ary zay le mila fihezina zay mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe ny nofo aman-dratsy mahazo mandovany fanjakan'Andriamanitra io nofontsika io zany manondrana foana no asany io zay no mahatonga ny Paoly apôstôly amin'ny 2:20 hoe vakitsika 2:20 fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony sy ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana io masotsika io mila fatsehana amin'ny azo fijaliana io sofontsika io mila fatsehana amin'ny azo fijaliana io tongotsika io saingy mahatonga iny fantsehana Jesosy e rehefa fantsehana io masotsika io lasa tsara rehefa fantsehana io tongotsika io lasa mandeha mahitsy izay miaraka amin'ny Kristy izy io ombona amin'ny azo fijaliana ny besoinao ny filanao ny nofonao amin'ny azo fijaliana mila mahay mifehy ny nofontsika zany tsika ary zay le ampianary ny fanahy masina antsika rehefa mifehy an'io ianao a tsy ny anao ihany no tombony fa le namanao manodidina koa jerenge 2:20 ahoana 2:20 mba vakitsika oka isika tsy andramo tena foana ka fampiaika sy fampianina rehefa voafehiko zany le filamy lofo zany rehefa voafehiko miaraka amin'ny fanahy masina dia milamina koa ny fiarahamonina tsy mifampiaiky tsy mifanasavangy tsy mifampisintona tsy mifanavesatra tsy mifampialina milamina koa le fiarahamonina dia samy lasa mandeha araka ny fanahy ny isika rehetra ka antsony ianao ry havana ianaro amin'ny fanahy masina ifehy ny nofontsika tsirairay avy io manomboka monao zany ka hatramin'ny volondoha hatramin'ny fonao zay nodikany hanaka tolory any fonao fa ny zavatra faharoa ry havana dia izao ny kristianina mandeha araka ny fanahy dia tsy hoe tarihy ny fanahy ifehy ny nofo ihany fa tarihy ny fanahy masina ho amin'ny fahavelomana tarihy ny fanahy masina ho amin'ny fahavelomana mila mahay mivelona isika be dia be ny olona tsy mahay mivelona ka mizotra mankana amin'ny fahafatesana mila mahay mivelona isika ny fanahy no mahavelona hoy Jesosy Kristy tompo mba vakitsika ny 2:20 amin'ny 2:20 fa raha tarihy ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna itsika zany tsy vitany hoe nofontsika io manondrana fa le lalàna koa ny lalàna dia mahafaty lalàna mako izao aza mangalitra ozy izy rehefa mangalitra ianao maty aza mamono olona ozy izy rehefa mamono olona ianao maty aza mandainga ozy izy rehefa mandainga ianao maty na ety an-tany rehefa mangalitra ianao migadry fa zao ny fanontaniana atao aminareo ny lalàna ve mahay mamonjy ny lalàna ve mahay mamelona rehefa miteny izy aza mangalitra ka mandingana an'iny ianao voavonjy ve zay le tsy hainy lalàna atao Paoly apôstôly tsy mahay mamelona izy ka ianao raha tsy tarihy ny fanahy masina dia tsy velona mila mahay mivelona ianao miaraka amin'ny fanahy masina ny lalàna zany a tsy mahay mamonjy zay midikany hoe raha tarihy ny fanahy masina dia tsy mba ambany lalàna zany hoe za zao raha nangalatra ka migadra tsy hainy lalàna mamonjy anahy tapitra ny sazonao vao mivoaka ao fa ny fanahy masina tsy tahaka an'izany fa ny fanahy masina dia mamela eloka mamonjy ny fanahy masina ary zay mahatonga antsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana satria ny fanahy masina zany a ny fahasoavana dia mitarika amin'ny famonjena na dia nanotara amin'ny olona fa ny lalàna zay tratra dia tratra duralex sed lex zay tratra dia tratra zay ny lalàna ka zay mahatonga antsika mila mianatra mivelona na dia nanotara ianao ozy ny fanahy hoe miakara indray ianao mankana amin'ny fahavelomana anaka voavela ny elikao na dia mena tahaka ny jakary ny fahotanao dia ho fotsy tahaka ny oram-panala zay ny ara-panahy zay fa ny lalàna dia manitsoka foana ny azy zay ny asan'ny lalàna manitsoka
ary rehefa manaiky velomin'ny fanahy ianao tarino amafe velomana dia mamokatra mamoa ianao. Inavony vo andininy roa-roapolo tsika izao. Rehefa manaiky ianao velomin'ny fanahy maniry tahaka ny azo ianao dia mamoa. Inona ny vokatra voalohany izy? Fitiavana. Ile hoe vokatra eto amin'ny filazana tokana na singulier izy nareo, zany hoe tokana ihany io vo io, fa ny fivoaka ny tsirony be dia be. Tokana ihany ny vokatry ny fanahy, fa ny tsirony be dia be. Inavy ny tsirony izy manomboka amin'ile hoe fifaliana dia toizo, fifaliana, fiadana, faharopo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Zay rehetrarehetra zay zany mamoa fahavelomana ho anao. Velona, mahazo fifaliana, fiadanana, velona ianao, ary tsy misy lalàna manotra an'izany. Izay le hoe velomin'ny fanahy. Velona ianao, mamokatra sy mamoa ianao, mifanotra amin'le asan'ny nofo ary, le asan'ny nofo rehetra io mahafaty sa mahavelona. Le hoe fimamona, fisarahana, adilahy, mahavelona sa mahafaty? Mahafaty. Fa ny vokatry ny fanahy dia mamelona. Le fifaliako zany manjary mamelona ny hafa koa. Le fahalemem-panahiko manjary manarina ny hafa. Tsy za ihany ny velona fa ny manodidina ako velona. Vakitsika hoe nandinin'ny fahadimy amby roapolo. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Zay le mandeha araka ny fanahy. Velona ara-panahy, velomin'ny fanahy, velona ao amin'ny fanahy. Zany daholo ny dikan'izany. Andeha hijery olona anankiray tsika izay ny velomin'ny fanahy. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo. David, teny farany nataony David. Raha David dia fantatsika fa olon-dehibe ao amin'ny testamenta taloha. Jesosy ary natao hoe zanaky David. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo andinin'ny faharoa. Vakitsika hoe ny fanahin' Jehova nampiteny ahy ary ny teniny no eo milelako. Tanareo sa navitako nanao salamo rehetra io Davida. Tanareo eo ambony hoe sady mpanao hira mahafinaritra satria za nanana fanahy masina. Ny fehezako ny vahoakako satria za nanana fanahy masina. Ka dia miposoka tahaka ny maraina tsy misy rano ny masoandro tamiko. Ny vita fanekena mandrakizay aho, voalamina ny fiainako. Ao daholo zany amin'dininy fahadimy hoe vakitsika amin'dininy fahadimy. Ary tsy toy izany indrindra ny amin'Andriamanitra va ny taranako, fa ny fanekena mandrakizay ny nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena rehetra sy ny riko rehetra motsy nampitsimoany va. Zay ny fiainantsika rehefa velomin'ny fanahy masitsika voatendry voalamina. Ka da ny arivo ara ny anjery ao akaikinao ianao tsy ho lavo izy. Fanotran'izany kosa nefa ny nataon'ireo amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo. I Jesosy rehefa namoaka demoni dia lazainy zalahy fa manana Belzebuba koa izy. Fa nresantsika zany tamin'ny ray mandeha, manana Belzebuba koa izy. O Jesosy, ahoana moa ny tezan'izany o Jesosy? Belzebuba ve hiady amin'ny demonia? Tsy miady an-trano Satana, ringana ny fanjakana miady an-trano satria zay le asan'ny nofo. Ary marina zany le nofontsika iny miady koa e. Minankinana-pona nge ianao dia manina ny vavoninao. Rehefa marary ny vavoninao dia mitarika ady hafa koa izy ao anatiny ao. Raha minankinam-pona ianao tsy voafehinao ny rainao ny atinao koa marary. Tanareo fa na izy samy izy ao koa mikatroka miady. Zay ny manahirana. Io nofontsika io zany izy samy izy koa miady. Ary zay hoy Jesosy tsy mety za miteninareo izany. Fa ny amoako ny demi dia fanahin'Andriamanitra satria efa tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy maintsy afatotra aloha ny mahery vaorobaina ny tranony. Izay le hoe ity nofontsika ty mitady ahery noho tsika tahaka ny Satana dia mila fatorana, mila fehezina. Ty nofontsika ty zany mila fehezina. Fa raha tsy voafehinao io miteraka asa ratsy,
maaiza mifehy nofontsika miaraka amin'ny fanahy masina ry abo, dia maaiza mifidy ny fahavelomana koa miaraka amin'ny fanahy masina, fa ny fanahy no mahavelona. Ny teny zay lazaiko aminareo Jesosy dia fanahy sy fiainana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iombona mivavakantsika rehefa misaotra anao zahay ry Andriamanitra ray zanaka fany masina noho ny nafahanay ny hainy teninao. Mahatsiaro tokoa zay fa tsy tanteraka, mahatsiaro tokoa zay fa tsy nanaraka ny sitraponao. Ianao dia nampianatra anay mba ho tariany fanahy masina izahay hifeny nofo. Matetika nefa izahay dia mamela ny ratsy mitoetra ao aminay, ka dia manao ny fahotana rehetra zay mahamenatra tokoa izahay, ny fielonana, ny fitsangajangana, ny fijejejona sy ny filana maro samihafa, izany no mitarika anay. Ankehitriny izay dia mahatsiaro tokoa fa tsy netarihan'ny fanahinao masina, tsy mivelona amin'ny fanahy izahay, fa mivelona amin'ny nofo, ny amin'ny fahazaran-dratsy isan-karazany, manota avokoa na dia ny singam-bolonay azy, ny masonay, ny tananay, ny tenanay manontolo dia tarihan'ny filahan'ny nofo avokoa. Izany no ifonanay ankehitriny, mifony izahay satria tsy tanteraka, mifony izahay satria malemy ny nofo, ka taritany fahazaran-dratsy sy ny ratsy rehetra. Matoky sy mino anefa izahay Andriamanitra, fa ianao dia Andriamanitra izay namonjy anay. Raha ny lalàna dia tsy ho voavonjy izahay, satria efa nanota avokoa. Kanefa ianao Jesosy Kristy nanao sorona ny tenanao, efa nividianao tamin'ny rahanao izahay. Aza fahasoavana lehibe izany no ahafahanay manantena sy mino fa misy izany famelan-keloka avy aminao izany. Ka dia diovy izahay Andriamanitra, ianao no hamafa, ianao no hitarika anay, ianao no hamela anay mba hitoetra aminay ny fanahinao masina navao anay. Ary mino sy matoky izahay fa ianao Jesosy Kristy ilay niakatra eo ankavanany iray, ianao no mifona aminay isan'andro isan'andro. Ary ankehitriny izahay dia misitraka izany famonjenao izany. Ka diovy izay ho afa-keloka, sasao madio ho afa-pahotana, diovy ny ranao soa izahay. Izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira 8:300, ny 1, 2, 2 ary 7. Amen.
Ita mba andeha araka ny fagnahy mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafany fahotantsika ny tompo hoy ny apôstôly masina mibeba ianareo dia azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezina dia ny fanahy masina fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony tompo Andriamanitra anatonazy noho izany ary avana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo ny aminaran'ny Kristy tompo kosa miamideran'ny tompo ianareo sambatra ny olona izay voavelona ny heriny sy voasara ny fahotana sambatra ny olona izay tosain'i Jehovah eloka ary tsy misy vitaka ny fananiny amen. Telo amby efapolo amby dimanjato ny andinin'ny voalohany horaintsika eo ampipetrahana isaorantsika ny tompo ny amin'izany famelan-keloka izany. Mivavaka fangatantsika ary avana misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay tsara indrindro satria mbola afaka mangataka aminao ankehitriny zay dia vonina no tarihin'ny fanainao masina mba hifeny nofo ary hivelona amin'ny fanahy ihany koa izahay ka tsy hanjaka aminay intsony ny fahafatesana zay avy amin'ny ota mivavaka izay ankehitriny ho an'ny firenenay mba ho firenena tsy miady hatrano mba ho firenena milamina tsara noho ny fitarian'ny fanainao masina ianao no ampirindra ianao no ampisy ny fitiavana ny fiarahamonina tsara rindra ny firaisankina ao amin'ny firenenay mivavaka izay ho an'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara ianao no ampiray hevitra anay aoka hanjaka aminay ny fanahinao izay fanahy mampiray fanahy mitarika anay any amin'ny tsara fa tsy amin'ny ratsy akory aoka atsapy izahay olombelona fa tsy noho ny herinay na nytanjakay ary tsy ny lalàna akory no mahavonjy anay fa ny fahasoavanao fitiavanao Andriamanitra satria ianao dia tianay ary tsinao hisy very sy ho faty izahay fanina ny fahavelomana mandrakizay izay ao aminao mivavaka izay ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ankehitriny ianao tokoa no anasitrana ianao tokoa no ameny teny fivelomana azy ireo amelona ny ainy rehetra ny fanahiny rehetra ao aminy ianao tokoa Andriamanitra dia Andriamanitra tia filaminana ianao Andriamanitra tsy tia ratsy ianao ka diovy izahay ary tario izahay amin'izao herinandro vaovao hatrehanay izao amin'ny asa mandrarany fianarana sy ny fikarakarana ny tokantrano isam-baravarana ny anjelinao hitoby manodidina anay tsirairay avy izao satria ianao dia Andriamanitra mihay anay Andriamanitra tia anay aoka ianao nijery izao fiangonana izao chapelle militaire Apahibe na dia misy ary ny fioboana dia ianao tokoa no ampiray hevitra anay satria fanahy iray ihany no nanaovana batisanay ho tena iray ka ianao no hanjaka atao anatinay ary tsy hafoy ianao tsy hasaraka anay fa mifamonjenao tsy lany ritra no hitoetra aminay mandraka hariva amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany amen. Ny olona manaiky tarihin'ny fanahy hifeny nofo sy manaiky tarihin'ny fanahy ho an'ny fivelomana ary havana dia samy manambara ny finoana ka andeha hitsangana isika anambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apôstôlika na ny fanekem-pinoana laharana voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany totoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginie tsara nampaka Ponty Pilate tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo
miakatra ho any an-danitra petraka vanan'Andriamanitra raitsoto avy any viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao ny ola masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay ipetraka ny fiangonana ny herinandro ny fanahy masina isika ry havana ary ny tompo koa dia anasantsika amin'ny fotoan-dehibe reto dia ny fandraisana ny fanasamy tompo amin'ny faraika amin'ny 30 volana May zay Pentekosta sy ny voalohan'ny volana Jiona zay fandraisana ny fanasamy tompo. Noho izany io manampanahy itsika mpanay fanasamy tompo rehetra na ny andray fanasamy tompo mivantana izany ny any andray fanasamy tompo ara-panahy dia no mampanahy itsika 7,750 ny andininy fahatelo hitsangana ny mpanay fanasamy tompo rehetra milaranao latabatra. Filipianina toko faefatra ny andininy fahafolo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Filipianina toko faefatra andininy fahafolo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ho vakitsika rehetra miaraka izany. Filipianina toko faefatra andininy fahafolo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Aminaran'ny Tompo. Ary falindrindra ao amin'ny Tompo satria nampitsimino ahy indray ankehitriny ny fiheverana ireo ahy izay efa niheveranareo rahateo saingy tsy mbola nahitandro anaovana ianareo. Tsy filanjavatra nefa nanaovako izany fa izaho efa nianatra tsy herina na manao ahoana na manao ahoana. Mahalala hietry aho ary mahalala hitombo na aiza na aiza na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarana ny voky sy honoana ary ianambesy alahelo mahay ny zavatra rehetra amin'ilay mampihery aho kanefa manao soa ianareo anaraka ny tamiko niany. Andeniny fahatelo ambin'ny folo mbo averintsika mafimafy mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery aho. Amen. Ipetraka ianareo. Paul apôstôly nanateran'ny fiangonana avy any Filipi fanampina faly izy tsotra ny Tompo aho izy satria mitsimoka ny fitiavanareo ahy mitsinjo ahy ianareo ary efa ela nareo saika anao n'le izy fa zao nareo vao nanao. Mankasitraka i Paul misaotra izy nefa koa izy miteny hoe taniremo izy fa tsy filanjavatra reo naovako an'izany. Za tsy mandokandoka olona na dia omenareo ary izy satria za izy nampianarina Andriamanitra zavatra maro, nampianarina tsy herina tsy tabataba, nampianarina mangina na amin'inona na amin'inona. Za izy mahalala mihetry, mahalala mitombo
fantatro zany tsy fisina zany Paoly apôstôly mahay miaina anatin'izany a fantatro koa ny manambe tady fa maro zany amin'ny fiainan'ny Paoly a i Paoly a dia olona nahantra indrindra fa nefa olona manana indrindra Paoly ange manam-pahaizana be citoyen romain zany vitsy olona nanana zoprena romana zany tamin'ny fotoana zany hoe zanaka mpanan-karem-be zany Paoly zanaky ny fariseo nianatra traizatraiza trano Jerosalema ka hatrany amin'izareo any Tarsosy mahay asa tanana koa izy kanefa tsy nanana ininona koa izy fa mandeha matin'ny dia tongotra marary zaho izy nampianarin'ny Andriamanitra tsisy nininona fa niaina tena niainako zany ary olona tahaka izany ry havana ny olona tafavoaka amin'ny fiainana tahaka ny Paoly ianao rehefa avy niaina tamin'ny tsy fisina ary ambany vokatry ny fitsapana azo anao dia avao sandatra Andriamanitra dia fantatrao ny zavatra rehetra be dia be ny fiainanao ka ny fiainan'ny olona indraindray zany miaraka amin'ny tompo ty tsy azonao jerena misy manko ny olona mahita olona metimety dia mieritreritra hoe tsary ny jaly angambany tsy fantatrao fa ho Paoly hoe zany ampianarinao nono Paoly nampianarinao voky nampianarina antitra nampianarina anambe ny kristiana zany dia tokony ohatran'ny Paoly mahay adaptation amin'ny zavatra rehetra tsy assimilation na accommodation fotsiny fa afaka miaina amin'ny toerana rehetra ary zany ilaina amin'izao vanim-potoana sarotra izao izy io zany tsy hoe trandraka tany menaka rehefa mangalatra ny olo dia mangalatra koa ianao a tsy izay le resahana eto fa fahaizana mifeh araka voalaza amin'ny toroteny teo mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'le mampahery any ny fanalahidiny ka na misedra fahantrana na misedra retina na misy fifaliana na manam-bola bea dia haiko no mitantana izany haiko no mitsinjiny hafa haiko mipetraka amin'ny toeran'ny mila vonjy fa haiko mipetraka amin'ny toeran'ny mpizary ary zany ny olona matanjaka amin'ny olona ohatran'izany mahay maka ny toeranao izy zay mahatonga ny Paoly hoe tonga zavatra rehetra to milalàna ohatran'ny tsy manana lalàna to malemy ohatran'ny malemy amin'le mahery ohatran'ny mahery tsy manaradrian-drana koa ro ny dikan'izany hoe misy manompo hoe dia lasa koa ianao mifaninana manompo tsy zay fa hainao mifehy amin'ny olona na dia manompo ary izy hainao mifehy amin'ny olona maditra fa tsy hoe ianao mivadika maditra fa na miaraka amin'izy na miaraka amin'izy ianao manana tempérament modéré amin'ny zavatra rehetra hainao no mifehy azy miaraka amin'ny mpimamo ianao hainao mifehy azy miaraka amin'ny olona endry ianao hainao no mihendry mohatry no izy koa mahay ny zavatra rehetra amin'le mampahery ka na dia manampy ahy azy nareo Paoly tabidio fa za ilaiko izy reny nefa koa haiko ny miafy kanefa na zany ro Paoly nanao soa nareo nanao tsara nareo niaraka ory tamiko zay le tadiavin'ny Paoly amin'ny Filipiana hoe miaraka ory amin'ny Paoly dia miaraka faly amin'ny Paoly amin'ny zavatra mahasoa rehetra zay indray no tsakitsakontsika iomanantsika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo hoe haitsika ny miatrika ny zavatra rehetra na mpanao politika ianao na mpitondra fanjakana na vahoaka entina ny maha-kristianina anao azariny ny fiteninao fiteny kristianina fitenin'ny zanak'Andriamanitra naiza naiza na voky ianao na anona tsy hanompa ianao na mahantra ianao na manana tsy hangalatra ianao fa misy ny mahantra mbola mangalatra misy ny manana fa mbola mangalatra fa na mahantra ianao na manana tsy hangalatra ianao satria mahay ny zavatra rehetra ianao amin'le tia ianao amin'le mampahery ianao dia Jesosy Kristy sy ny fanahy masina izany ivavaka isika tompo misaotra anao zahay lasa mahay zahay mahavita izahay mahefa izahay mahatotosa raha miaraka amin'ny fanahy masina tsy misy tsy vitanay ny zavatra rehetra dia hainy mino hainay nampandalovinao fahantrana zahay nampandalovinao fitsapana afo mahamay zahay mampianarinao tahaka ny Paoly apôstôly azoanay miatrika ny zavatra rehetra ay misy dikany reny fahoriana reny latsalatsa ataon'ny olona reny mahatonga anay atevina sy atanjaka afaka miatrika ny hoavinay rehetra mampianaranay ry fanahy masina satria ianao no mampianatra anay ny zavatra rehetra mampatsara anay ny zavatra rehetra ahatonga anay hiatrika ny fiainana koa masino zahay raha andray ny sakramenta masina tsy zohay aminy fa niavanay rehetra naizanaiza rehefa miombona mino izy mba tsy hisotro fanameloana fa hisotro fahasoavana
ka milaranao latabatra izy eo masom-pahavalo ka ho tonga aminao ampahazava amitavanao. Misaotra Tompo eo. Amen. Iderin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanorantena izay aseho hita maso amin'ny rakitra ho raintsika nira voalahatra 427 dia miroso amin'ny rakitra isika. petraka ianareo. Soratran'Andriamanitra lehibe isika ry avy natosana zao fanompoam-pavahana zao. Zao alahady anio zao ry avy natao hoe alahadina FFPM natokana hitondrana ambavaka manokana ny fiangonana Luterana Malagasy sy ny fiangonana FJKM.
fiangonana Luterana Malagasy sy ny fiangonana FJKM zany a, fiangonana Jesukriste Madagasikara natao hoe FFPM zay misy atsika raha teo a, dia entina mbavaka zany a iza amin'ny fiombonam-piangonana izany. Ny katekomena Ampahibe a dia manomboka miverina isaka Alahady amin'ny fitora sasany, mitondra kasobosha sy manaja ny elanelana rehefa manao ny fionana sy ny fianarana. Amin'ny fito sasany isaka Alahady ny katekomena amin'ny chapelle Ampahibe. Ho antsika chapelle rehetra dia ivoaka ny boky kely ny herinandro ny fanahy masina. Ny filazantsara araka ny Jaune no fakafakaina amin'izany a momba ny fanahy masina. Atonta moa i boky kely io dia zay afaka manome zany a manolotra fanomezana na mitana azy, zay tsy afaka manolotra no fahasahiranana dia maka maimaimpona zany boky zany a, manomboka an'io zany a afaka alaina izany boky izany. Vakina matetika izy io fa raha tsy izay dia tsy azo a, misy lesona 8 ao anatiny ao. Ao anatiny koa ny liturjia vavaka atao isan-tokantrano izay mitovy a, eo amin'ny vodipejy eo ambany eo misy ny hira rehetra atao a sy ny fandaharana liturjika vavaka mitovy nataontsika zany a, na ny manaraka ny FB zany a na amin'ny tsy manaraka, fa manao fotoana ny tokantrano dia mitovy ny zavatra ataontsika. Amarana zao fotoana zao itsika riavana iderin'Andriamanitra isika ny olon-tena amin'ny hera fahavalo amby roapolo amin'ny efajato andininy voalohany sy ny fahatelo hatolotra ny tsodrano. Tsangana isika. Yesuus atsodrano avy amin'Andriamanitra izao. Ary ny fiadan'Andriamanitra motra ny farana rehetra hiaro ny fonareo, hiaro ny hevitrareo tanteraka tsy hanantsina ny fiavian'i Kristy montsika. Hotahina avokoa ianareo, ny tenanareo ny fanahinareo, hotahina raha miditra, hotahina raha mivoaka, hotahina ny aronareo, hotahina ny fanaova-mofonareo, hotahina ny vilaminareo. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana na fanamasina hitantana anareo, naiza naiza lehanareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika. Fa hoy izaho mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filany nofo ianareo, fa raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.